fa eo ihany kosa ny fikarohana siantifika momba ny fambolena izay tanterana amin'izao fotoana izao tanjona ao anatiny izany moa ny fiarovana ny tontolo iainana ny ananana paikady ahafahana mampiakatra ny vokatra sy ny fanatsarana ny fambolena mba hialana amin'ny olana ara-tsakafo ary ny sy ny fitantanana maharitra amin'ireo sehatra ireo nisy araraka izany ny fampiratsiana ireo voka-pikarohana izay tanterana etsy amin'ny IFM Analakely nanomboka omaly ary ny faharoapolo ny volana novambra izao no ifarana izany fanarakotondrandra Tsimba sy Mamra Soanay Voatrany. Une exposition qui a été préparée par le CIRA, le Centre de coopération recherche agronomique pour le développement, qui travaille ici en partenariat avec divers instituts, l'université et le FOFIFA. Et cette exposition a pour objectif de montrer comment la recherche agronomique peut s'inspirer de la nature pour mieux développer et produire des aliments et d'autres biens. Efa taonany maro no niasa teto Madagasikara ny CIRAD izay manao ny fikarohana ara-tsiansa mahakasika ny fambolena no sady miaro ny tontolo iainana mba ho fampandrosoana. Anisan'ny mpiara-miasa akaiky azy ny FOFIFA na ny FIB-pirenena ho an'ny fikarohana ampiarana ny fampandrosoana eny ambanivohitra sy ny Université Antananarivo. Tanjona amin'izany ny hanatsarana ny fambolena, ampiakarana ny vokatra amin'ny tsy fampiasana akora simika. Miainga amin'ireo zavaboary avokoa ny iompanan ny fikarohana izay tanterahan'ny mpikaroka eo amin'ny fambolena. Izany dia mba hiarovana ny fambolena sy ny vokatra. Ny fikarohana dia natao mba hifanaraka amin'ny toe-tany ny vokatra volena, haninana ny fampiasana ireo fanafody mamono bibikely, ny fikarohana manodidina ireo paikady vaovao hanatsarana amin'ny lafiny fambolena ary ny fijerena manokana ny nofotany izay antoky ny famokarana.